mamaly ny antso ho amin'ity atoandro ity. Manoloana ny zavatra misy eto amin'ny firenena dia manao an'izao fampahafantarana, fanambarana ary antso izao zany ny tenako gasika fiantsoa ministry ny serasera sy ny kolotsaina. Manoloana ny fanaratsiana ny mpitondra maro ka tonga hatramin'ny famoronana vaovao mamofady sy fampitoviana ny filohan'ny fanavozana ny Repoblikan'i Madagasikara amin'ny ambo na amin'ny fiteny avy eto amintsika moa hoe ampitoviana amin'ny alika izay tena mifanohatra tanteraka amin'ny kolotsaina sy ny sotoavina malagasy, fihetsika izay mifanipaka tanteraka amin'ny sotoavin'ny fiarahamonina malagasy, ny fanajana ny maha-olona satria dia miendrika fanambanina izay tsy azo ekena ny fampitahana ny malagasy iray mitovy amin'ny alika, indrindra moa fa filohana repoblika tahak'izao izay fantatsika fa fady amin'ny malagasy ny ampitoviana mitovy amin'ny alika. Ny malagasy rehetra dia fady amin'izany ary heverinay fa efa mihoatra ny fefy amin'ny antsointsika hoe fahalalana maneho hevitra ary manohitohana ny zo manokana amin'ny mahafilohan'ny fanavozana ny repoblika azy. Marina fa misy ny fisitrahana ny fahalalana maneho hevitra anefa dia tsy tokony hanohitohana ny fanajana ny zo sy ny fahalalan'ny hafa izany izay sokatsy ny tenako, sokatsy nay kehitriny ho fanompana mihitsy dia mandray fepetra ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ireo tompona andraikitra maro samihafa. Ankoatran'izay manoloana ihany koa ny fampielezana vaovao tsy marina izay ataon'ny andehan'olona miafina ao ambadika ireny pejy na konty fako nandritra ny herinandro vitsivitsy ireny. Manoloana ny famoronana vaovao tsy marina amin'ny mpitondra-mbony sy ny minisitra maromaro izay anisany voakasika an'izany ny tenako. Mibaribary moa ny fambolena ady amin'ireo samy tompona ndraikitra anatin'ny fitondrana entina anakorontanana firenena. Manoloana n'izany rehetra zany ankehitriny efa fantatra sy hita ireo andihana pejy sy konty fako izay manao an'io fanakorontanana io izay tsotra ary mazava ny tanjon'izy ireo dia ny fanonganam-panjakana, ny anongam-panjakana. Manameloka tanteraka an'izany ny tenako ary efa nandray fanapahan-kevitra entitra ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina koa dia mampahafantatra antsika aho fa noho ny fianakaviana amin'ny cellule cybercriminalité manivy ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina miaraka tamin'ny polisy pirenena sy ny gendarmerie nationale dia efa misy olona anankiroa ankehitriny fasantra ary miakatra fampilavana nisy abosasa teo tondramo dia somaradekoa antamora ansofondrao. Izy ireo dia isan'ireo mpamorona sy mpanaparitaka andry konty fako ampiasana anakotana ny firenena ireo ary ny fanadiadina ary ihany koa ny fikarohana rehetra izay manaparitaka sy mpamatsy vola azy ireo. Ao anatin'ny fanadiadina moa dia mety amintsika eto ny taritra masika an'izany fa misy manakarana tokoa ireo olona rehetra amina pejy izay manaratsy amina konty fako izay manao fanakorontanana inina atao sy organise fa nisy anan'olona voatonany dia fanajantsika ny ambaratiny fanadina aketo fa fantatra loatra dia misy olona anankiroa amin'izao fotoana izao efa nampidirina ponja fonjamaika mbola mitohy izy io ary ny fitondram-panjakana dia tsy lefitra avy falamanitra dia tsy midika akory fa azo atao ny manimba manompa indrindra ny filohan'ny fanavozana ny repoblika filohampanjakana ho ampitoviana toy ny
zany fa mitony fanadihadiana ary tsy na iza na tompona ndraikitra na olo mbo fidy tendry izaky zay zany no fanambarana mety atao andriteny. Afaroko amin'ny fomba ofisialy fa tafiditra ao anatin'ilay ataontsika hoe fanakorontanana zay efa voarindra tsy voalamina amin'ny loha na organiser zay zavatra reny izay mpanao politika no ambaky izay dia tafiditra ao anatin'izany ny filazana fa namitram-pialana tsy ho mpitondra teny gouvernemanta ny tenako eto dia mamatsika fa vaovao diso lainga ary tsy marina zany mbola miasa mamisy ny sasatra azotoan'izao manatanteraka politika ministera sy ny politika mpanjakana napetraka ny filoha sy ny tenako ary manokatro zay asa mampitondra teny izy eto dia miantso malagasy tsy anako reny ary miasa mazity any feno vokatsika fa tsy miazo teny resasika na misy anakay isy avana asa pesy maro samihafa fantatra fa matiana masana avokoa ianareo tsy manayaraka izana ny fiarahamonina raha ohatra ka misy vao anakay dia tsara vaovao feno no vohitsika zany ao anatireny ary amin'ny fanadihadiana ny farafahakeliny amin'ny famoam-baovao zay nianaratsika dia na fanadihadiana hitasika zany zao be misy afonjy refa misy zany amarako keto dia ovainy resaka fa izay misy sarsy sasoro reny dia tokonalina zany tsika fa amboarina izy ary ovaina mihitsy ny teny zany izay ambaran'olona dia tsy azo hoe natafito amatandreny zay fanamarihana ambaraketo zany fa tsy marina ny filazana tsy mitondra teny ny gouvernemanta ny tena faharoa tsy marina ihany koa filazana fa ny fipanjakana ny filazana fanavozana ny repoblika dia nanao fanambarana diplomatika manomboka ny États-Unis na ny Israeliana manao ary izay misy amin'ny Iran io ankehitriny dia ny vaovao ofisialy ny vaovao zay avoaka ny ministeran'ny raharaham-bahiny any mahakasika ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny fahaketra diplomatika zay avoaka ny filoha ny fanavozana ny repoblika na ny fiadidiana ny fanavozana ny repoblika irery ihany ka tsy marina zany ny filazana fa nanao an'ireny fanambarana ireny ny tenako ao anatin'ilay izy tafiditra ao anatin'izany vahoaka zany. Mety mba fikamafeny serasera ve ny fifezana an'izay hoe zavatra amboarina amin'ny alalan'ny intelligence artificielle tafiditra zao dia miditra amin'ny andian'ny faharoa amin'ny fakakevitra mahakasika ny lalàna feny serasera sy vakijery ary tafiditra tanteraka ireo karazana vaovao anabaka rehetra indrindra fa isika zay pejy izay mameka sy mamparaka vaovao dia azay tafiditra lalàna zay mamaritra mihitsy hoe inona ny atao hoe mpanambazety, inona ny atao hoe pejy famaham-baovao, inona ny atao hoe influenceur, inona ny atao hoe créateur de contenu, inona ny atao hoe mpisitana lakolosy maro be lalàna mipezitsika ny fa averiko ihany mba tsy hadiso atsika fa misy zany milaza fa misy manary misotro mba manao heta fa kosa tsy azo ekena kosa ny ataontsika hoe fanavivana fanambadiana ary fanompana mihitsy azy ahitatsika fa tonga amina atteinte à la sûreté de l'état mihitsy aoka tsy avahantsika ny fahalalana malera sy ny pénal zany am'izao fotoana zao satria ararotin'izy ireo ary ambaran'izy ireo fa tolona no ambadiky zany rehetra zany kanefa mifantatritsika am'zany fa anisan'ny tompona andraikitra voalohany am'izao zany dia fitondrana zay nazera vahoaka tamin'ny alalan'ireny tolom-bahoaka ireny.
tsy nomena vola avy any amin'izany a olona ambaranao izany. Ary hitantsika angambany a fa zany olo zany mbola eopanaovana fanadihadiana tsy afaka rekelefona, tsy afaka miresaka amin'izany iza ka mangavy atsika rehetra mba anao ny recoupement. Efa nahita ny videoan'ny raha isary atsika amin'izany zany na manamarina na mandiso an'izany fa tsy misy izany. Ny fianakaviana ihany koa tsy mbola nisy na fanambarana avoay ary ny fanambarana zay miteny fa mangataka ny amerenana ny vola izay nomena ny tenanay izay lavinay maron-drano fa tsy nandray an'izany ary tsy nangataka an'izany tenako. Aleoko tsika tsy manaiky rebirebi andreny ary tsika tsara fa raha matora isangy raha ny taratasy miparitaka ny 20 ny volana oktobra ny vokany fonjy. Tenanaingy mbola solomavim-boaka tamin'izany fotoana izany fa 20 ny volana oktobra vao voateny ho minisitra ka tsy hitako mihitsy izay ampifandraisana amin'izany hoe ny tenanay no namoaka azy sy niaro azy ary fantatritsika tsara fa nisy ny fanambarana izay nataoko tany Toamasina izay nanambariko mazava fa ny fitsarana irery ihany afaka manameloka na manamarina olona anankiray amin'ny fantikan-dalàna. Rehefa ministra nisan'ny vaovao mandeha amin'izao fotoana hoe misy filohan'ny mpanohitsana voray taraiky any Dubai, mety hoe mission officielle ve nalehany any, marina ihany koa ve izy hoe misy amin'izay sy tsy marina? Tsara ka mahafantaritsika aloha fa misy rafitra eto dia ny fandiniana fanavozana repoblika ary misy ny serasera eo anivon'izany fiadidiana repoblika zany dia andrasantsika ny fampitam-bavao officiel amin'izy ireo. Fa nisy fanekevitra koa izay nataona Andriamatoa repoblika tamin'ny maraina nandritra ny asizin'ny polisy pirenena teny manamafy an'izay ka tsara angamba ny fiadidiana repoblika no afantatra fomba satria tsy eo amin'ny andraikitro ny miresaka ny torandraikitra eo anivon'ny fiadidiana repoblika. Efa nisy communiqué avoka ministera mahakasika n'izy iny miaraka amintsika eto moa zany tsara fantatrareo ny palais général ny serasera tao anivon'ny ministera, eo ihany koa ny généraly miandraikitra ny brigady anty piraty ary atao amin'ny kilo koa atao ny secrétaire général dia omeko azy ireo satria misy communiqué nataonay mahakasika n'izy iny fa fanamariana kely fotsiny akoatran'izay vita anatin'ny lalàna ihany koa zany tsy ho jerena manokana no anatin'ny atao hoe réseaux sociaux na ireo anavaka rehetra ny amin'ny fanatsarana satria tsy maintsy misy fanavozana izay hoentsika amin'io ary lalàna ihany koa zany izay anatsaratsika sy fiezatsy amin'izay tontolo ny tambazotra serasera zay. Mahakasika ny communiqué mahakasika ny TikTok zany fa izy tsy hoe TikTok fotsiny ihany fa ny tambazotra sosialy rehetrarehetra hoe amin'izao fotoana ny fanavozana izao dia tsara ny mametraka an'ilay hoe samy tompon'andraikitra ny rehetra ary ho an'ny ankizy dia ny ray aman-dreny ny tompon'andraikitra. Ny ministera serasera zany tsy afaka nijanona fotsiny manoloana an'ireo tranga na voiny vokatra ireo le hoe challenge dia tenenantsika azy ataona ankizy ka miteraka tonga hatrany amina fahafatesana le izy manoloana an'izay tranga izay raha hitombo le izy ary tsisy andray andraikitra dia nampatsiany ministera fa samy tompon'andraikitra itsika anjaranay no mampatsiara misy ray aman-dreny tsy mahafantatra ny adidy sy ny asany amin'ny maha ray aman-dreny azy dia iny ihany koa zany mialoha amin'ilay idirana amin'ilay lalàna satria ny lalàna raha ny fifampidiniana amin'ireo karazana mpisehatra amin'ny tontolon'ny serasera dia mahita sy mifampiresaka hoe na ny any amin'ny firenena tena mandroso eritreretina fa malalaka dia malalaka zany fanaokevitra amin'ny alalany tambazotra sosialy zany dia mametraka fetra amin'ny fampiasan'ny ankizy an'izany tambazotra sosialy zany dia fotoana ihany koa zany zay hoe mampatsiary ray aman-dreny adidinareo aloha ny zanakareo ao an-trano adidin'ny mpampianatra ihany koa mitaiza azy reny any an-tsekoly ary manana didy ihany koa tsika hainao manjery rehetrarehetra mba hanao ohatra hoe fandaharana fohy fampahafantarana ny tokony ampiasana zany tambazotra sosialy zany dia ny ministera eto mampatsiahy fa ny tambazotra sosialy dia tsy haivina ihany tsara ihany mametraka an'izay fa tsy ratsy fa anjarantsika ny mampiasa azy amin'ny tsara dia ny ray aman-dreny
no hitanina amin'ny resaka fitezana zaza mba tsy hitrangany ny voina toy ny nipoitra teo aloha le nisy voina any fa amin'ilay zaza no maty dia tsy dia nampahafantarina tsy ireny loatra tsy bezy ny ilany fa fiarahamonina tompona andraikitra tonga saina no ilaina dia izay no mahatonga hoe na tsy fantatritsika raha ny fisian'izany dia tsara fa nisy voina nisy zavatra ratsy nipoitra teto amin'ny fiarahamonina malagasy dia anjarantsika no misoroka sady dia izao tsy hitombon'ilay izy satria ilay izy raha mitombo folo mitombo roapolo loza zany mialohany tsy mbola mipoitra ny amin'ny loza mbola vitsivitsy ilay izy dia efa eritreretina azy fa matoa tsy ray fa efa mitombo anankiroa zay dia efa atahorana ny hitaran'izany amina isam-bonivony. matoa talitsy mirano ny siasira tantanana moa zany fa tsy fezana ny resaka hoe réseaux sociaux sy ny financière sy ny sisa dia zao miara-manaikitsika fa tena vaovao be ny sehatra ny réseaux sociaux androany zava-vaovao be atao hoe tsy voafehy mihitsy tsy miambony ministera hoe manana ny valiny na réponse ho atao amin'ny zavatra mitranga rehetra amin'ny réseaux sociaux izay indrindra no isian'ilay hoe fakakevitra angalana ny hevitry ny maro ny rehetrarehetra hoe inona ny tokony ho ataotsika reny no avondrina ho atao tolo-dalàna ary hoentina eny amin'ny parlement rehefa amin'ny session-ny parlement ho avy eo na amin'ny septembre arakaraka izay fahavitana ilay satria zava-dehibe loatra ilay izy tsy afaka hoe tena avy izao mivita ny io ilay fakakevitra io dia hitety amin'ny Madagasikara any Diego izy amin'ny 13 mars sy Majunga izay zao no akaiky indrindra fa hitety an'ireo rehefa-paritany rehetra ary andray anjara daholo ireo district. Mafisana kely fotsy angambany akoatran'ireo le akoatran'ilay page izay efa anaovana fanadidina zao fotoana izao dia namoaka ny sary ny filoza mampitovyanazy toy ny amboa dia anisany fanadidina ihany koa ireo rehetra nanapartage sy manaparitaka nampiasa nisy rehetra nampiasa ny sary iny zany satria fantatritsika tsara averiko mazaka fa ny fisitrana fahalalana maneho hevitra dia tsy tokony hamitohana ny fanajanona ny zoa sy ny fahafahan'ny hafa ataontsika mazava tsara zany zay araka ny nambariko teo. Voalohany indrindra aloha zany ny zavatra toy ireny zany dia efa fandikanana lalàna amin'ny resaka infraction resaka civil dia efa nisy fanadidina mialoha ary tsara zany manamarika fa ireo olona zay tratratsika ireo zany efa nisy fanaraha-maso manokana dia izay nahatonga anazy efa voavory daholo ireo profy rehetrarehetra sy tsy mbo miroso amin'ny fisam-bolana dia izay angambany amin'ny ankapobeny. Commissaire